Amen. Miaravantsika rehetra ary havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo dia ampitomboina aminao mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana ary ny fitiavan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompo. Hivavakantsika hametrantsika izao fotoana izao. Ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy Tompo, misaotra anao izay mitera sy mankalaza, manome voninahitra anao fa Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra tsy miova, Andriamanitra be voninahitra, Andriamanitra mahery, tompon'ny hery sy ny fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatraty an-tany. Ianao ny ivavahanay, ianao no antsoina ankehitriny, ka dia mitoera ankehitriny, hidina eto ianao hitenena araka ny fombanao fa vonin-keno izay aoka tsisy ambara afa-tsy ny sitraponao irery ihany dia manjakafana masina, esoriny amin'ny tenako rehetra, aoka ianao no hita, aoka ianao no heno, ny feonao irery ihany no henonay hatramin'izao mandrakizay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no naovanay izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Amen. Dia misaotra ny tompontsika mitohy hatrany ny fifampaherezantsika amin'ny alalan'ny vidéo tahaka izao ka dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Ny lohateny izay fifampaherezantsika androany dia ny hoe kristianina tahaka an'i Jesosy Kristy. Kristianina tahaka an'i Jesosy Kristy, izay no lohateny fampizarantsika. Izany lohateny izany lohateny tena azo raisina ankapobeny hoe tokony izany daholo no lohatenin'ny fampiherezana rehetra izay zarain'ny mpitory-teny na mpampahery, satria tsisy afa-tr'izay no ambara amin'ny tsika kristianina. Ny fampiherezana rehetra ninona zavatra atao dia ny mba hitovy amin'ny Jesosy Kristy. Ny kristianina rehetra dia tokony ho tahaka an'i Jesosy Kristy. Fa raha ohatra hoe fampiherezana izany tsy mitondra amin'izay fitovizana amin'ny Jesosy Kristy izay dia tokony hampieritreritra antsika koa hoe izay ilay mety hoe mandeha amin'ny fahalalana mitovy amin'ny izao tontolo izao ihany koa. Misy ten'Andriamanitra moa izany ho raisintsika sady amin'izay hoe kristianina tahaka an'i Jesosy Kristy. Ao amin'ny Romanina toko 12 ny andiny voalohany ihany aloha no raisintsika, teny haintsika izy io ary mahazatra fa izay no teny nomeny fanahy masina ahafahantsika mifampahery amin'izany hoe kristianina azo atao fanontaniana koa, kristianina tahaka an'i Jesosy Kristy ve izaho? Kristianina tahaka an'i Jesosy Kristy ve ianao? Izay vakina amin'ny anaran'i Jesosy izany ny Romanina 12 ny andiny voalohany. Koa amin'izany mangataka aminao aho, mangataka aminareo aho ry rahalahy, ranavavy, noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra, velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo izany. Averako amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany mangataka aminareo aho ry rahalahy, ranavavy, noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona, ho fanatitra masina, ho fanatitra sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo izany. Izay no tenin'Andriamanitra raisintsika. Eto izany dia misy raisintsika sady amin'ny teny hoe mangataka, amin'ny dikateny hafa izy dia miteny hoe mampahery. Mampahery anareo mampahery aminareo rahalahy, ranavavy. Ilay mangataka manko eto izy dia ohatran'ny hoe miangavy, hoe miangataka mety hanome ve ianao, mety tsy hanome ny tenanareo fanatitra velona, fa amin'ilay mampahery dia tena miteny mihitsy hoe mampirisika, manosika anao tena atoloro mihitsy ny tenanareo. Io zany tsisy araka ny teny hoe mety tsisy safidy io, fa raha kristianina tsika dia izay ihany no tena izy manolo tena ho an'i Jesosy Kristy ho fanatitra velona tahaka an'i Jesosy, tahaka ny nanoloran'i Jesosy Kristy ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana, fanatitra velona. Ary fanatitra velona io matoa tenenina eto koa dia
Fantatsika fa Jesosy Kristy na ny olona ary miteny hoe ny olona sasany mety miteny hoe maty izy, fantatsika fa na nanolotra ny tena ny fanatitra velona izy dia velona mandrakizay. Nitsangana tamin'ny maty izy nandresy ny fahafatesana ary velona io Jesosy Kristy io. Tahak'izay koa tsika raha manolo tena ho an'ny Tompo tsika dia ho fanatitra velona, velona miaraka amin'ny Jesosy. Zay zany ilay izy hoe tsy fangatahana ilay izy fa tena fampaherezana, mampahery sy mamporisika anao na manery anao atoloro ny tenanao ho fanatitra velona. Fa raha tsy manao ny tenanao fanatitra velona ianao zany dia mety ho tsy ankasitran'Andriamanitra, arak'izay hoe sitrak'Andriamanitra ilay fanatitra. Io fanatitra velona io ihany koa nefa dia azon'ny olona maro tanterahana, na mahazo tenena ihany hoe misy endrika roa ilay fanatitra velona. Ilay fanatitra velona anankiray zany ilay tena hoe fanoloran-tena, izay tena hoe tian'Andriamanitra, hoe tena izaho no olo tena mitompo tena ny fiainako ho an'Andriamanitra ary mandeha araka ny fahatsiran'Andriamanitra ho hitantsika eo moa zany izy avy eo. Fa ilay fanoloran-tena ihany koa, ilay fanatitra velona izay azo hoe tanterahan'ny olona maro na ny kristianina maro dia ilay hoe izaho andeha hanolo tena, ataoko fanatitra velona ny tenako, hanao mpanompon'Andriamanitra, hianatra ho pasteur, hianatra ho mpiandry ahako, na ho andeha ahako hanao tokopihira, hanao diakona, na andeha hiezaka hanao asa fanompoana ao am-piangonana. Iny zany fanatitra velona izay azo tanterahana, hita ety amin'ny fiainantsika kristianina. Ary tsara izay satria izay no tena izy. Rehefa nanolo tena ho an'ny Tompo ianao, nandray azy ho Tompo sy mpamonjy, dia manolotra ny tenanao ho amin'ny asa fanompoana amin'ny fanatitra velona. Fa alohan'ny andraisantsika ilay hoe fanatitra iray hafa dia azo raisina ihany koa ilay teny fanatitra amin'ny dika teny koa. Tsara fantatra moa amin'ny teny hébreu zany misy dika maro azo andraisana azy. Moa amin'ny fiteny koa, amin'ny fiteny malagasy misy dika koa maro ny andraisana ny teny anankiray, fa azo adika koa io ilay fanatitra io. Fanatitra ny iray dia fanatitra izay atolotra. Zay zany ilay azo moramora afaka misafidy ihany ilay olona satria maivamaivana. Dia ilay fanatitra vola, voankazo, vokatra azo atolotra iny. Fa ny dikan'ilay teny fanatitra anankiray dia hoe sorona. Sorona, tena hoe sorona velona. Io sorona io dia mitaky fandatsahana rà, misy raha latsaka zany. Rehefa misy ny sorona dia matetika misy raha latsaka ao ary koa mety ny amin'ny zanak'Israely moa zany dia ilay sorona iny rehefa misy raha latsaka dia dorana koa iny matetika. Midika zany fa raha tahaka an'i Jesosy tsika dia tahaka ny nataon'i Jesosy mihitsy zany. Izay mahatonga ny Paoly miteny hoe atoloro ny tenanareo fanatitra velona. Nataon'i Jesosy mihitsy zany sorona velona, natolotra ny tenany, nandatsaka ny rano teo amin'ny hazofijaliana izy ho sorona, ho fanavotana, ho fanavaozana antsika amin'izao finoantsika izao. Raha mihaino izao ianao ka mino efa nandray an'i Jesosy Kristy ho Tompo sy mpamonjy. Raha mbola tsy mandray moa ianao dia ino tsara ny fampianarana maro sy ny tenin'Andriamanitra, fa fotoana izao hanolorana ny tena ho an'i Jesosy. Ny fampianarana zany dia hoe fanolorana tena velona, sorona velona. Alatsaka rà ianao ary ho dorana. Tamin'izany tena dorana, dia izany mafimafy io. Misy fandorana, misy fanavaozana. Tahaka ny fantatsika tsara ny volamena, raha tena dio sy hoe tena hoe volamena tena tsara sy tena hoe pure moa zany ny filaza azy amin'ny teny frantsay, dia dorana io, miala daholo izay tsy izy rehetra. Ka izay raha tena te ho tanteraka isika dia mila miroso amin'izay sorona velona, dia misy latsa-drà mety mafimafy ihany ny fanamboaran'ny Tompo anao, ary misy mafimafy koa maimay ihany amin'ny fandorana, amin'ny fanavaozana. Misy zavatra betsaka mihitsy ny esorin'ny Tompo rehefa tena manaraka azy mandeha amin'io sorona velona io tsika. Miditra sady tsika ny amin'ilay fanatitra anankiray hoe mba atolotrareo
ny tenanareo atolotra ao ny tenanao fanatitra masina. Le fanatitra velona teo zany a efa hitantsika amin'ny ankapobeny ao satria mba tsy ho lava le fampianarana, dia zay a le fanoloran-tena mety azo atao endrika ety ivelany. Fa le masina ity a dia le fanoloran-tena na sorona ao anatinao ao, miova fo. Misy tenin'Andriamanitra ny hoe esorony mihitsy le fo vatonao a dia soloiny fonofo. Mbola misy tenin'Andriamanitra vakintsika moa zany a rehefa avy eo hanamafisantsika anazy amin'izay le hoe mila miova fo, mila mandeha amin'ny fahamasinana, mandeha amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Io fahamasinana io dia betsaka fampianarana izay averina foana mampirisika antsika ao amin'ny ho avy Jesosy Kristy mibebay ianao, ho avy Jesosy Kristy miady Andriamanitra. Misy fampianarana ao, anisy fampaharizana, mifidy-bona vavolombelona ahafahanao mahafantatra amin'izany hoe inona moa zany le fahamasinana tian'ny Tompo esorina atao ampifantarina anao a. Betsaka ny zavatra miala, betsaka ny zavatra esorina, misy fahamarinana izay misy zavatra tsy marina ny ainantsika, ny ainanao hatramin'izay a, na dia efa kristiana ary ianao dia miala amin'ny tsy fahamarinana ianao. Fa misy zavatra tokony fantarina zany, misy fahamarinana izay tenenin'ny Tompo. Misy koa ny fahamasinana indrindra indrindra, betsaka ny fahamasinana amin'ny endrika fiainana, fitondran-tena, ny fanompoan-tsampy eo a, na ny fomba fitafiana ary, fomba fitafy, fomba fiaingo, ny amin'ny resaka volo, ny amin'ny resaka maro. Raha tena hiaina amin'ny fahamasinan'Andriamanitra tsika dia betsaka ny zavatra hovan'ny Tompo a. Eto zany a tsy mbola hiditra amin'izay tsika ny fa mba tsy ho lava ny fotoana dia famporisihana tiako atao aminao hoe io fanoloran-tena velona masina io a dia misy zavatra takian'Andriamanitra. Amin'ny teny frantsay dia hoe misy prix à payer, misy zavatra takian'Andriamanitra ao miala amin'ny fahazaran-dratsy ny fomba ratsy. Eo ambany eo ary rehefa teneniny sady amin'ny 2:2 ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana ny marina. Mila miova isika zany, miova fo, tsy mitovy amin'izao tontolo izao intsony, tsy manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, betsaka ny fanaon'izao tontolo izao amin'izao fotoana izao. Ny amin'ny jery manao ny endrika numerika moa izao malaza mihitsy. Dia samy manaonao zavatra maro eny ny olona, manao TikTok dia mba hanao tahaka an'izay koa fanaon'izao tontolo izao zany. Izao ny fanaon'ny olona na amin'ny endrika fitoriana filazantsara, amin'ny ara-kira moa zany dia mampalahelo mihitsy fa tena mivoana mihitsy ny fitorianan-kira ara-pilazantsara satria atao izay itovizana amin'ny fanaon'izao tontolo izao. Izay no heverina hoe mahasarika ny olona, mahasarika ny tanora. Fa tokony tsy miditra amin'izay tsika fa mijoro amin'ny fahamasinan'Andriamanitra. Ka izay zany a no vakiko sady ny salamo amin'izay le hoe miova fo. Any amin'ny Ezekela 2:9-20, 2:5-20 moa zany nahitantsika an'ilay miova fo ny fo vato solon'ny Tompo fonofo. Salamo 1:70, ny 2:9 ajamoka hatramin'ny 9. Aminaran'i Jesosy, ny fanatitra latsa-dra sy ny fanatitra hohanina tsy mba sitraka ao. Ny sofiko nataonao malady, ny fanatitra dorana sy ny fanatitra noho ny ota tsy mba nilainao, dia hoy izao inty aho tonga ao amin'ny horonam-boky no nanoratana ay. Ny anao ny sitraponao Andriamanitra no sitrako ary ny lalanao no ato anatiko. Miteny an'i Jesosy io, eritrereto tamin'izany, tamin'ny salamo no nefa nitenenana an'i Jesosy Kristy ao amin'ny horonam-boky no nanoratana ay. Ary Jesosy mihitsy no namaky izy teo amin'ny tempoly dia niteny hoe tonga aminareo izao teny izao fa tonga hanafaka ny olona amin'ny fatorana, amin'ny fahalemena rehetra. Fa voateny amin'ny tenin'Andriamanitra koa zany. Dia mbola tenenina eto fa tsy le fanatitra. Io fanatitra io zany a tsy le hoe marina hoe nanolo-teny tsika amin'ny asa fanompoana, amin'ny asa fanarahana ny Tompo. Fa tsy amin'izay intsony, tsy le resaka dorana teo intsony zany a, na le resaka hoe
hoe fanatitra latradra teo, fa hoy izy hoe ny anao ny sitraponao, Andriamanitra ny sitrako ny lalanao no ato anatiko. Ny sitrapon'Andriamanitra araka ny teny Jesosy misy teo amin'ny hazofijaliana, tsy ny sitrapoko no atao anie fa ny sitraponao. Izany hoe rehefa manolotra ny tenantsika ho fanatitra velona, masina amin'Andriamanitra ika amin'i Jesosy, dia tsy ny sitrapontsika intsony no tanterahana eo, mafimafy izy io fa ny sitrapon'Andriamanitra, ny lalan'Andriamanitra, sisy ny lalàn'Andriamanitra. Dikan'izay mila mahafantatra tsara koa tsika ny tenin'Andriamanitra, fa raha tsy mahafantatra ny tenin'Andriamanitra tsika dia misamboaravara ihany ozy izy, avilivily ny onja ka dia mierikerika amin'izay zavatra ambaran'ny olona, na lainga io na tsy amin'ny famarinana ary dia manaraka satria tsy mahafantatra ny tenin'Andriamanitra marina. Ka ny famasinana io zava-dehibe io. Raha ray aiza izay ajako ozy ny tompo, ary raha tompo aiza izay tahotra ahy. Misy tahotra an'Andriamanitra aho tsy mandeha araka ny fanaon'izao tontolo izao intsony, mila manavao ny saina. Fanaon'izao tontolo izao dia mandeha araka ny fahalalana, tena mianatra be ianao dia mandeha tsara hoe mahafantatra ny ten'Andriamanitra koa, tsara mamaky ny ten'Andriamanitra, fa mila mangataka ny fanahy masina. Rehefa ny fanahy masina no miasa ao aminao dia miasa ny tompo. Amin'izao fotoana izao zany tena hoe io fiasan'ny fanahy masina io vao nankalaza ny Pentecôte moa zany hoe izay ny hoe ny amin'ny kristiana, fa i Pentecôte efa fetin'ny jiosy hatramin'izay io, fa ho antsika kristiana dia heverina hoe amin'io fetin'ny Pentecôte io ihany dia manao fety be ho fankalazana ny latsahan'ny fanahy masina. Tsy hankalazaina fotsiny io fa io fanahy masina io dia tokony hitoetra. Jesosy mihitsy no miteny eo aminareo mandrakariva ary ao anatinareo. Tokony ho tsapantsika, tokony ho fantatsika tsirairay avy izany fa ao amintsika ny fanahy masina dia tsisy tahotra ianao. Miala ny tahotra, miala ny fieritrereana rehetra fa mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, araka ny fanahy masina. Dia mampirisika antsika amin'izany hoe misy tahotra, mila matahotra izany amin'ny fanarahan'ny tompo. Raisintsika ny eo amin'ny Samuela voalohany, toko 5:10, ny 12:20 sy ny 13:20 ihany vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hoy Samuela, sitraky ny tompo moa ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafa latradra, mihoatra noho ny mihaino ny feon'ny tompo. Ny manaraka no tsara noho ny fanatitra, ary ny mihaino no tsara noho ny saboran'ondry lahy. Fa ny mihodina dia toy ny heloka amin'ny fankatovana, ary ny ditra dia toy ny manompo sampy sy terefima, satria nandany teny tompo ianao dia nolaviny tsy ho mpanjaka kosa. Io teny io dia teny nataon'ny Samuela zany ho an'ny Saoly rehefa nandeha nandresy ny firenena hafa ny zanak'Israely noho ny tenin'Andriamanitra dia nasainy vonoina daholo izay babo rehetra. Nefa mbola nitahiry biby izy hoe atao fanatitra. Asa hoe inona no tiany atao, hoe tiany hohanina satria misy faritra hafa ihany zany, sakafo ihany, ilay biby matavy zany atao fanatitra ho an'Andriamanitra io. Tena tsy sitrik'Andriamanitra mihitsy. Ary ny vokany araka ny teny teo hoe ny mihaino sy mankatoa. Fa nivakitsika teo amin'ny salamy teo ihany koa zany. Ilay mankatoa sy mihaino mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, izay ny tenin'Andriamanitra, noho ny tsy fankatoavana. Satria izy mieritreritra hoe ilay manao sorona, manao asan'Andriamanitra, mandeha mihazakazaka manao ny adidy rehetrarehetra, izay ny zava-dehibe. Fa ny mankatoa sy ny mahatoky an'Andriamanitra manaraka ny teniny, izay ilay hoe mandeha amin'ny famasinana, mandeha amin'ny famarinan'Andriamanitra, izay no ankavitrahana. Fa ny mihodina dia toy ny heloka amin'ny fankatovana hozy izy, toy ny amin'ny fankatovana, ary ny ditra dia toy ny manompo sampy sy terefima, izany hoe lasa ohatran'ny fanompoan-tsampy sy ditra mihitsy rehefa tsy manaiky ny tenin'Andriamanitra ianao. Misy tenin'Andriamanitra tiany ataonao, ty aza manao an'ity, aza manao an'ity, misy fampianarana maro izay tsy tiany tompo atao nefa ianao mbola miziriziry manaraka an'iny dia hoy izy hoe dia nolaviny tsy ho mpanjaka kosa izy. Esorin'Andriamanitra aminao ilay ositra. Misy rehefa nanaiky an'i Jesosy Kristy ianao na tompo sy mpamonjy dia miheno ositra. Rehefa natao batisa ianao dia natao batisa amin'ny rano, dia avy eo koa ianao atao batisa amin'ny fanahy masina. Fa raha mandaha ny tompo ianao dia miala aminy, miala aminao io ositra io, ilay ositr'Andriamanitra io dia ilay fanahy masina io.
Ka izay zany a mila mitandrina isika amin'ny fanarahana ny tompo amin'izany hoe fanoloran-tena, atolory ny tenanao a, fanatitra velona, fanatitra masina, dia izay le fanatitra sitrak'Andriamanitra. Efa voateny tamin'ilay anankiroa teo zany a, le fanatitra sitrak'Andriamanitra io a, tsy manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, tsy mitovy amin'ilay izao tontolo izao tontolo a, na ny fihetsikao io a, na ny fitafinao a, fa mba ho sitrak'Andriamanitra, araka ny sitrapon'Andriamanitra, araka ny tenin'Andriamanitra, tahaka an'i Jesosy. Jesosy a dia asiana sitrak'Andriamanitra mihitsy. Izay mahatonga anazy hoe tia ny zanako ozy izy a, izay sitrako. Andriamanitra mihitsy ny teniny tamin'izany amin'ny alalan'ny fanahy masina, tamin'ny nanondrahan'ny voromailala teo amin'i Jesosy Kristy tamin'izy natao batisa. Mba tahaka izany koa raha te ho tahaka an'i Jesosy tsika dia tokony ho sitrak'Andriamanitra. Izay zany no tena tadiavina araka ilay teny tery aloha hoe ny zava-dehibe a, ny tena zavatra toriana, n'inona endrika fitoriana amin'ny endrika amin'ny ten'Andriamanitra zany a, dia ho tahaka an'i Jesosy tsika, tahaka an'i Jesosy Kristy a, mba ho sitrak'Andriamanitra. Fa raha n'inona ataontsika ka tsy sitrak'Andriamanitra dia fotoana lany ihany. Ary indrindra moa izany no tena ampaharetana antsika tsy adino a, fa ny tanjona ihany koa amin'izao fitoriana izao dia ny mba ho tafiakatra, ho tafiditra ao an-danitra isika miaraka amin'i Jesosy Kristy hahita ny voninahiny ao amin'ny fanjakany. Izay ny tenin'i Jesosy Kristy, mba hahita ny voninahitra ireo. Ny aty an-tany aty a vita ihany, fa any an-danitra any a betsaka koa ny fidina vavolombelona. Amin'ny YouTube nahita an'izany hoe elo sy ny lanitra, na amin'ny teny gasy io, na amin'ny teny frantsay, na amin'ny teny hafa, fa mila manaiky tsika. Fa misy a ny famaizan'Andriamanitra tahaka ny Saoly teo a, ny aty an-tany dia efa nesorony ilay ositra. Ary fantatsika fa raha mamaky tsara ny tantaran'i Saoly ianao fa lasa tsinotsinona, lasa biby ary izy ny farany. Ka mila mitandrina tsara tsika raha mampirisika antsika ny tenan'Andriamanitra hoe mampahery na hoe mangataka ataoko tsika, angamba atao hoe tsy atao an'ilay mangataka intsony fa tena mampahery, mampirisika antsika hanolotra ny tenantsika ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra, mba ho sitrak'Andriamanitra tsika tsirairay avy a, araka ny tenin'Andriamanitra, dia mampirisika antsika hiala amin'ny fanompoan-tsampy, amin'ny fijangajangana, amin'ny fomba ratsy rehetra. Vakiantsika ny eo amin'ny Korintiana voalohany toko fahaenina. Araka ilay teniko teo zany a, io a lohateny io zany a betsaka io azo hitarina, mety hitohy foana zany, mety hoe tapany voalohany izao ataontsika izao, fa ao aoriana kely eo mety mitohy amin'ny tapany manaraka. Fa mila antsika hosorona, ho fanatitra velona, sady masina eo an-tsen'Andriamanitra, dia sitrak'Andriamanitra. Amin'ny Korintiana toko fahaenina, ny andininy dimy amby folo sy ny fahasivy amby folo, ohatran'ny hoe raisitsika mitokatokana izy zany a, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy hoe tsy fantatrareo va fa ny momba ny tenan'i Kristy, tsy fantatrareo va fa momba ny tenan'i Kristy ny tenanareo. Izay zany ilay fanatitra velona tahaka an'i Jesosy Kristy. Tokony fantatsika fa ny tenantsika dia momba zany hoe tena miaraka, manaraka an'i Jesosy Kristy, tahaka an'i Jesosy Kristy ny tenantsika. Fantatsika ve zany? Andiny fahasivy amby folo. Ahoana ary? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolon'ny fanahy masina, izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra. Ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo, fa olom-be afidy ianareo, koa dia mankalazana Andriamanitra amin'ny tenanareo. Izay zany, araka ilay teny teo fa tsisy afa-tsy izay no teneny eto hoe tokony tahaka an'i Jesosy Kristy tsika, olom-boafidy, voafidin'Andriamanitra koa tsika, ny tempolin'Andriamanitra ary tempolin'ny fanahy masina ny tenantsika, ka tokony ho sorona. Lasa sorona mihitsy zany amin'io tempolo io, teo amin'ny tempolo no nanaovana ny sorona. Fa tsika mihitsy zany a, ilay ao anatin'ilay tempolo lasa sorona mivantana, velona, sorona velona, sorona masina, sorona sitrak'Andriamanitra,
dia feno ny fanahy masin'Andriamanitra, tempolin'Andriamanitra tsika. Ka dia mampahery antsika amin'izany tenan'Andriamanitra zany a, mba hanolotra ny tenantsika tsirairay avy, hanolotra ny tenanao, hanolotra ny tenany koa ako, tena fanatitra velona hiala amin'izao tontolo izao a, tsy hatahotra, mila manala tahotra. Eto moa zany a mba tsy halava an'ilay tenan'Andriamanitra dia tsy niditra tamin'ny atsipiriany amin'ny hoe fanoloran-tena, mbola hiverina amin'izay tsika, hiverina amin'ilesaka fomba endrika ivelany a, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra fa mampirisika anao ahako hoe inona ary zany no ataoko, inona no tokony ataoko a, dia na mametraka MP ianao zany ao amin'ny ho avy Jesosy Kristy miomana, na mihaino ireo fijoroana vavolombelona maro sy mihaino ilay fampianarana ahafahanao mahafantatra hoe inona no tokony ataoko a amin'izany hoe fanoloran-tena velona, masina, sitrak'Andriamanitra izany. Saotra ny tompontsika, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Amen.